Anisy pesta iray indray tamonkazobe ny alarobia lasa teo. Ny fizahana nataon'ny mpitsabo no nafantarana fa karazana pesta tozitarimo no nahazo ity marary ity. Anisy ny fampetona ny fampianarana tany an-toerana nanokana alatsinainy lasa teo, fa misy ihany koa ny piasan'ny fahasalamana nidina any an-toerana nanao famindrana ny fanafody amin'izao fotoana izao. Matanjaka be nisy mikaretina pesta ka izay no mbola mahatonga io tranga io. Misy eo amin'izao fotoana izao kosa ireo mpitsabo mitatra ny vavoary emikandriambolasa sy ary fitraky fanalina. Nahitana trangana aretina pesta tany Akazobe ny alarobia lasa teo olona iray no voalaza fanararany pesta taoriny ny fizahana nataon'ny mpitsabo teo akaikin'ny sekoly tsy miankina iray any an-toerana no nisy ity mararany pesta ity. Nambaran'ireo mpitsabo fa ny fahatanjahany otrika aretina pesta no mbola mahatonga ny fisin'ny tranga amin'izao. Mikrobana pesta zany mikroba matanjaka be mihitsy, afaka mivelona amatona maro, tsy mivelona fotsiny fa mitombo dia miteraka zany. Ka ny ravoan'ny pesta ny olona salama dia raha voatsabo izy dia sitrana. Asanantsika maty ny olona dia mbola mijanona amatona maro anatin'ny olona any indry. Dia ohatray koa ny voalavo izay namidina pesta tamin'ny olona, mijanona amatona maro anatina razana voalavo iny, afatina voalavo zany ny pesta. Dia io foana mahavelomberona ny pesta eto Madagasikara. Izay tsy aivona moa mifoy izy rehefa ona septambra eo dia ireo pesta ireo zany mbola mivezivezy eo foana. Nisy ny fampetona ny fampianarana ny an-toerana hatramin'ny alatsinainy izao. Efa misy ihany koa ny piasan'ny fahasalamana nidina ny an-toerana manao ny famindrana ny fanafody. Mbola manaraka fitsaboana kosa amin'izao fotoana izao ilay marary.